Atondrantsika ny arahaba feno fitiavana ary namana, arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Miresaka mahakasika ny talenta, ny fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika isika. Ny androany dia mahakasika ny hoe ahoana ny fomba fanararoatra ampiasana ny fotoana. Efesiana 5:5-10 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka araroty ny andro anaovantsofo fa ratsy zao fiainana izao. Mampirisika antsika anararoatra ny fotoana. Araroty ny andro azo anaovantsofo fa ratsy ny fotoana iainantsika ankehitriny. Aza lany laniana foana amin'ny tsy misy dikany. Aza lany laniana foana amin'ny zavatra tsy hitondra tombotsoa, amin'ny zavatra maivamaivana ny fotoanantsika, fa araroty ny fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ahita fiovana goavana eo amin'ny tenany manokana, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana, ny olona izay mampiasa araka ny tokony izy ny fotoana izay omen'Andriamanitra azy. Rehefa tonga ny fotoana iasana dia aoka hiasa ry namana. Rehefa tonga ny fotoana ialana sasatra dia aoka ilana sasatra. Aza miala sasatra amin'ny fotoana tokony iasana ary aza miasa amin'ny fotoana tokony ialana sasatra. Efa napetrak'Andriamanitra amin'ny tsipiriany ny fandaharam-potoana tokony andanitsika ny fotoanantsika rehetra. Misy ireo mieritreritra fa rehefa manome vola ho an'ny asan'i Kristy isika dia ampy izay, tsy miasa ao an'Andriamanitra intsony. Diso tanteraka, tena diso, ary io fomba fiasa tsy mahomby ampiasain'ny Satana eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ankehitriny, ka misy olona tsy mirotsaka tsetra amin'ny asan'Andriamanitra mivantana fa mampiasa vola sy ny fahaizana. Afa-po izy dia zay ny azo ny heveriny fa anjara fanompoana. Tsy dia misy maharatsy an'izany, fa ny ilain'Andriamanitra dia ianao, izaho, isika rehetra manana fahafoizan-tena ara-panahy, ara-batana, ara-materialy eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mety manam-bola be ianao, mety manam-pahaizana be ianao, mirotsah mivantana amin'ny asan'Andriamanitra, miaraka amin'ireo izay noentinao sy ny fanananao. Anarina isika ary ankehitriny mba anararoatra ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika. Tsy azontsika antsoina hiverina ny fotoana efa lasa, hoe miverena ny 2 taonjato faha 7ambin'ny miverena ry volana janoary 522. Tsy afaka anao an'izany tsika, fa aza efa vita dia vita. Ny fiteny frantsay manao hoe le temps perdu ne rattrape jamais. Ny fotoana very dia tsy azona honerina mihitsy noho izany. Mandray fanapahan-kevitra ianao androany, hanao ny zavatra tsara andaniana ny fotoananao. Ao amin'ny Luka 12:20 misy fanoharana izay nataon'i Jesosy ny amin'ilay mpanan-karena, dia nanamboatra hafanana izy, namboly izy, dia napetrany tao anaty fitoeram-bokatra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia hozy hoe ankehitriny efa niary fananana beka noho izany, mihinana, mifalia, ry fanahiko mivokisa dia matory fotsiny izy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ilay olona ratsy fanahy: androany alina no alaina aminao ny fanananao, dia ho an'iza ary izay noharianao? Ry namana, aoka hiasa mandrakariva, ampiasao ny fotoana sy ny talenta raha mbola afaka miasa isika. Amin'ny fomba ahoana ary no hanadiovantsika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy mampiasa izay nomen'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra isika? Fotoana mety zao, ampiasaintsika ny talentantsika, ny fotoanantsika, ny fananantsika mba ho amin'Andriamanitra hivavaka isika. Tombontsara misaotra anao izay, anatra lehibe nomenao anay mba tsy andaniana ny fotoana araka ny tsy tokony izy, fa andaniana ny fotoana sy ny fanananay, ny talentanay sy ny vatanay araka ny sitraponao. Manomana asa lehibe, tsara, hitondra vokatsoa ho anay ianao, fa ampio zahay hanana fahendrena, ampiasa izay rehetra nomenao anay araka ny sitraponao. Tehirizany fanapahan-kevitra izany amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.